Jereo angety jereo ny instrumentalisation les zazakely jereo le endoctrinement jereo raha atao mino hoe misy devoly le ankizilahy kely nefa tsy fotony ankizilahy kely le zavatra de tony secte miakatra ohatry ny fakao Antananarivo tony tsisy fipetrahampory mihitsiny efa manabato ny vahoaka malagasy efa niveau d'instruction efa T1 de mbola falifaly ihany ny sasany taloha hoe 12 taona no asaina manao an'izao zavatra zao tao amin'ny andravoan'ny fivavahana tonga de teneniko hoe aiza satria manzay mpivavaka pourtao de zao efa zazakely no asaina manao exorcisme fa tena kindina alika pory aveza mihitsy ny telisany de le ankizilahy kely hodikodonan'izy mianakavy lazana fa misy devoly tenisam-pory mianakavy no misy devoly pory fa tsy every tenisany va traumatisme avy io zavatra atao tenisany io le raha matoana koa am'izany mampite amelaka pory aiza ny fanjakana milimité amin'ny dérivement le manompo ohatr'izao ny aty andafy reo efa vokato ny secte io ke moa raha jojobo koa mody mpivavaka pory be fa io ny fampiasainy hijanonana eo ambony pouvoir ozy izy marque zay hoe la religion est l'opium du peuple fa ny ao Madagasikara tsy opium mapory mihitsy ny andofa tay lolona pory